Rehefa miresaka fampandrosoantsika dia manandanja lehibe ny tontolon'ny vondrom-bahoaka Tsinjara-Pahefana hoy ny Olona Samson Golzarandrianjaka amin'izao fiandohan'ny taona 2012 izao tokony apetraka ihany koa ny fifanomezan-tanan'ny rehetra mba hisian'ny fampivoarana maharitra eto amin'ny firenena. Arahantsika indray ny fanehoan-kevitra. Mitaky ezaka amin'ny tsirairay ny fanatanterahana ny fampandrosoana ity taona 2012 ity no taona ny asa entina namariana izany fampandrosoana izany raha nambarany Olona Samson Golzarandrianjaka vao 7 tontolo ihary. Taona ny asa ny taona 2012 satria taorian'ireny forambe iraisam-pirenena narahany conférence des bailleurs tany a Paris dia tokony todika amin'izay amin'ny asa ny vahoaka malagasy. Izay mahatonga ny filoham-pirenena teny foana fa hoe tokony ifandray tanana miara-miasa avela amin'izay ny fanaratsiana ny kritika isan-karazany fa aleo mifantoka amin'ny asa amin'izay tsika mba ho tombotsoa ambony firenenantsika ity. Eo amin'izay lafiny fampandrosoana izay hatrany dia manana ny anjara ndraiky ny vondrom-bahoaka Tsinjara-Pahefana ho an'ity olona ity efa naneho izany fahavononana izany ametraka ny fampandrosoana avy any anivon'ny faritra ny fitondram-panjakana nahafahana nametraka ny antenimiran-dolona. Izahay ato amin'ny antenimiran-dolona dia miezaka hatrany. Miezaka ary izay mahatonga ny antenimiran-dolona manao ezaka mba handeha paritaka any amin'ireny faritra ireny miezaka ataon'ny Sénat zao amin'ny fotoana ity dia mametraka ny solon-tena ny antenimiran-dolona any amin'ireny vohim-paritany aloha ny dingana voalohany dia avy eo miezaka ametraka any amin'ny renivohitsy ny faritra solon-tena ny antenimiran-dolona mba hifandray bebe kokoa. Manana andraikitra noho izany ny tsirairay amin'ny fampandrosoana ny firenena miandrandry izany daholo ny vahoaka malagasy amin'ity taona 2012 ity izay iverina fa fiandohan'ny fiotazana ny jinjana fafy.